Zay ny teny amin'ny boriboritany fahenina fa ny tao boriboritany fahatelo kosa indray dia karakara hetsika ara-panatanjahantena baolina kitra lalaovin'olona 7 na foot 7 ny tompona andraikitra eo anivon'ity boriboritany ity ny tanjona ao anatin'izany dia ahafahan'ireo rehetra mandray anjara ao anatin'ity lalao ity ahafahana mitaizan'ny tanora ihany koa mba tsy hironan'izy ireo any amin'ny zavatra hafa. Natao hitezanan'ny tanora ary hanomezana fialamboly azy ireo ary hitezanan'ny vatana ao anatin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao dia hikarakara hetsika ara-panatanjahantena lalao baolina kitra lalaovin'olo 7 na tournoi foot 7 ny boriboritany fahatelo anomboka ny volana septambra izao ny hetsika ary haritra iray volana omby mifa ny loka amin'izany. Efa kelikely ihany sisa ny fisoratana anakanao satria tsy maintsy ferana ny mpandray anjara satria misy fepotona tsy maintsy respekte antsika no ihany koa raha atao be lehibe loatra ny mpandray anjara mety amin'ny fotona voatapitra dia tsy maintsy ferana zany le izy roa amin'ny telopolo nisan'ny mpandray anjara horaisina amin'io efa efatra amby roapolo izy amin'izao fotoana izao no misoratra anakana ka dia tanina ny rehetra izay mbola maniry misoratra anakana ao anatin'izany fa dia mbola misokatra izany. Tena tanjony ny mpikarakara ny taizan'ny tanora ao anatin'ity fikarakarana lalao ara-panatanjahantena ity. Haitsika tsara moa zany tany hoe ao anatin'ny vatana antomady ny misy ny saina matsimo. Raha ohatra ka hiasa lava sy hianatra lava fotsiny ny mpianatra dia mety ho sarotra aminy na ny anao révision fa ianao rehefa matanjaka dia misokatra ho azy ny saina dia eo ihany koa le hoe izahay dia mitsinjo mandrakariva ireo tanora eto anivon'ny boriboritany fahatelo satria ny ankamaroan'ny mponina ny eny eto amin'ny boriboritany fahatelo dia tanora daholo eny. Mila jerena ry zareo satria torona ohatra izany tsy ampy. Hitantsika teo sao fa nandeha ny mondial dia karazana mondial zany io andeha io. Roa amin'ny telopolo ny isan'ny ekipa ho alaina dia fifanitsanana ohatra ny mondial mihitsy nisy eo. Fa ankoatra ny lalao baolina kitra dia izy ihany koa ny fikarakarana hetsika azakazaka lavitra ezaka na marathon izay afaka andraisan'ny rehetra anjara na vavy na lahy izay atao manodidina ny boriboritany fahatelo. Tapitra ny vaovaontsika toko lasy toko vavy fiankasitrahana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mitohy hatrany ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra ma-TV. Ny vaovao kosa zany no farana hatreto dia apetraka ny velomandravitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma.